Salama daholo faly miarahaba antsika rehetra indray androany ifampizara kely indray antsika misy efa vidéo efa nataoko fa androantsika tena hoe le tena ho antsika rehetrarehetra kristiana tsy ho an'ny mpitendry fotsiny fa tena ho antsika rehetrarehetra efa nalazaiko an'le izy fa tena hibanjana kokoa tsika amin'ny hira izay henoantsika kristiana ary tena lesona be le izy satria amin'ny maha kristiantsika be dia be ny zavatra azo raisitsika dia misy apahana toritenina pastera iray ho zaraiko amintsika androany izay tena pastera izay nanangana ny UMCI TV raha fantatrareo tena anisan'ny enarako zavatra be dia be sy ny zavatra nafatarako zavatra be dia be koa amin'izany fanarahana an'Andriamanitra zany sy fiainana kristiana zany dia tena hoe mianofinaritra tompoko tena hoe ilaza izy amin'ny afatra momba ny hira henoantsika ary tena hoe banjina amin'izay dia misy toy ihany kely koa nasiko dia arahantsika izay toriteny izay dia hiverina kely nazava kely hizara tenin'Andriamanitra aminao koa dia hivavaka ho anao fotoana fohy nefa tena anova ny fiainanao ary tena hoe fifaliana zany miaraka amin'i Jesosy dia mianofinaritra tompoko. Vous voyez, nous devons parler. Parce que si nous ne parlerons pas, qui va parler? Les autres vont parler pour vous, le diable va parler pour vous, les situations. Dieu a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Même la Bible, il faut la parler tous les jours. Les versets, il faut les déclarer tous les jours. Même à votre sauce, comme je l'ai dit, mais avec le même esprit. J'ouvre une parenthèse pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, parce que parfois les anciens aussi ont du mal. Mais on nous pose encore cette question, le frère Gwen a encore reçu cette question, et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens posent cette question. A-t-on le droit d'écouter de la musique du monde? Donc tu sais que celui qui pose la question, il l'écoute. Et il pose cette question, mais franchement, la réponse est claire, non! Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Ce que tu vas écouter dans la musique du monde va rentrer en toi et va produire une semence. Et il y a des gens, vous allez mal parce que vous écoutez la musique du monde. Vous êtes dans le blues parce que vous écoutez de la musique du monde. Vous avez de la nostalgie parce que vous écoutez de la musique du monde. Vous êtes mal parce que vous écoutez de la musique du monde. En préparant mon message, j'ai voulu réécouter le genre de musique que j'écoutais à l'époque, avant d'être sauvé. Moi, c'était dans le registre Jacques Brel, Lara Fabian, Céline Dion. Et puis j'ai choisi Lara Fabian. Et je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai plus d'histoire. Écoutez bien, je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Ça faisait 2 ans de relation. Et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule dans mon désespoir. Je suis malade. J'écoutais ça, je pleurais, parce qu'il y avait une fille qui venait de me quitter. Mais aujourd'hui, alléluia, au lieu d'écouter ce genre de chants qui ne produisent rien, on chante des cantiques. Avec Dieu, je ferai des exploits, car c'est lui qui transforme des ennemis. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, alléluia. Ça édifie mon cœur. Alors vous savez ce que vous allez faire, s'il vous plaît? Rentrez chez vous, prenez tous ces CD sans remords, tous les plus anciens, les plus précieux. Vous les prenez, vous les mettez dans un sac poubelle, vous les écrasez pour être sûr que quelqu'un d'autre ne les prenne pas et vous les mettez à la poubelle. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et en plus d'édifier, ça vous fait rétrograder. Donc rentre chez toi, prends ton téléphone, supprime toutes ces musiques de ton téléphone. Delete. Qui va le faire? Ah, il y a des gens honnêtes. Délétez ces musiques du monde. J'ai pas un CD du monde à la maison et j'en suis fier.
Alléluia. Les séries télévisées. Elles vont produire des choses. Si, elles aussi. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh non !» J'ai vu qui c'est. Ah ben elle lève la main, ok. Mais les séries du monde, notre héros, c'est pas Jack Bauer et compagnie, notre héros, c'est Jésus-Christ. Plongeons nos regards dans le livre du livre, où il y a les héros des héros, qui marchent dans des lacs de feu, et il ne se passe rien, qui marchent sur l'eau, qui ressuscitent les morts. Les films, si on écoute des films, il n'y a rien de mal contre des bons moments, mais choisissez vos films. Il y a des films, les paroles sont mauvaises, les paroles sont violentes, il y a de l'infidélité. Après, ne t'étonne pas que tout à coup, tu as des pensées d'infidélité dans ton cœur a entendu ces paroles. Et il a fini par croire en ces paroles, ça a apporté une semence. Donc, choisissez vos films. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. De zay zany ny afatra tiako nizaraina tamintsika androany any toy kely mola izy hoe amin'ny série jerentsika, amin'ny film jerentsika. Fa ny tiako tena resana aminao amin'izao hoe ny hira izay inoantsika. Ary toy ihany ny vidéo nataoko izy ity fa malohany hanohizako kely azy teny fohy dia mazava ho azy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra foantsika satria ny tenin'Andriamanitra no basintsika kristiana. Ny tenin'Andriamanitra ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika sy amin'ny fiainan'ny olombelona rehetrarehetra. Dia raisitsika tenin'Andriamanitra anakoa amin'ny Galatiana daholo Galatiana 5:4-7 dia milaza hoe fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Zany hoe tsika raha kristiantsika tokony tsy mijery tsony ny faniriantsika, tokony tsy mijery tsony ny filantsika fa zay zavatra teny hoe tian'Andriamanitra, zay zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tokony ataontsika satria tsika zany efa nandray an Jesosy zay vao omby teo amin'ny hazo fijaliana dia ombontsika eo amin'ny hazo fijaliana koa ny fahotantsika, ny faniriantsika, ny filan-dratsika sy ny zavatra zay tiantsika en tant que tsika maha-olombelona fa tena hoe avelantsika Jesosy hiasa atao anatintsika. Dia ampiko koa Galatiana 5:9 hoe fa izay mamafy ho an'ny nofony ozy izy dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Raha mihaino hira n'izao tontolo izao ianao, raha mihaino hira ninona karazana hira tsy midera an'Andriamanitra dia mamafy ho an'ny nofonao zany ianao satria tsisy fitomboana ara-panahy zany, tsisy fandrosoana ara-panahy zany dia hijinja fahasimbana ianao izy. Fa raha mamafy ho an'ny fanahinao ianao, raha hira an'Andriamanitra foana ny hainonao, raha tena hoe mandany fotoana ianao, za tena misy fotoana adiny 5 adiny 4 hira fiderana fotsiny fa tena hoe mijinja fiainana mandrakizay ary tsapanao mihitsy, manana fiadanana anao, mety vizana ianao, mahazo hery ianao, mety marary ianao, mety tena hoe sitrana ianao satria ianao tena miaina le hira fiderana izay manana hery. Ny hira fiderana raha ny vavaka Paoly tao am-pigadrana rava ny be dia be ny hira fiderana nandrava ny manda sy ny sisa. Inonao ve zany za milaza aminao fa tena hoe afaka manova ny fiainanao, ny fiainonao hiran'ny Andriamanitra foana ka raha mbola manam-potoana ianao dia enoy hira fiderana, enoy. Fa ohatra hoe mihaino hira an'izao tontolo izao ianao dia arakin'ilay teny teo mijinja fahasimbana, afaka efa nanome ohatra moa ilay pastera teo fa afaka omeko ohatra ianao hira-pitiavana enonao tsy ny hira-pitiavana ratsy tompoko fa ny fitiavana vadinao ihany ny torianao fitiavana. Tsy anjaranao mihitsy nitory fitiavana amin'ny olona hafa na amina olona taloha na tsy fantatro fa afaka mihira, afaka mitory fitiavana ao amin'ny vadinao ianao ary tsisy manakana anao fa olona ray ihany anaovanao an'izany. Ary ny anjaranao hoe tao amin'ity tany fandalovana ity dia iray ihany, tsy olona be dia be, tsy hoe manana ex be dia be anaky 10 fa le faraka amby 10 ny tena vadiko. Fa raha tena kristiana ianao raha ihany ny anjaranao dia ahoana nahafantaranao an'izany? Ny fiainonao an'Andriamanitra, ny fiarahanao fotoana maro ao anatin'ny fideranana, ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fisaorana, ao anatin'ny famakiana teny. Tena hoe plus ianao mana relation amin'Andriamanitra, plus
lazain'Andriamanitra aminao koa zay anjaranao ary tsy nivadinao sy ny anjaranao ihany a fa ny fiainanao raha manontolo ny projet ano anao fa zany tsy ho fantatrao a amin'ny fandanianao ny andro a amin'ny hiran'izao tontolo zao sy ny sisa zay raha hoe hira-pitiavana zany koa de milaza hoe afaka tory ny fitiavana amin'ny vadinao ianao ary ilainao koa zany a fa aza atao ambonin'Andriamanitra ny vadinao a fa tena hoe Andriamanitra foana ataontsika alohany izy manome ny lalana izy ny lala Jesosy ihany lalana sy fahamarinana tsy misy makany amin'ray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany de raha ohatra hoe drazy indray ny henonao a mety hoe ampitombo ny talentanao zany a fa za efa niaina tamin'izany a raha ohatra hoe hitan'ny olona mahay ary ianao a ianao ve mahazo voninahitra sa Andriamanitra de malahelo milaza aminao fa mandainga ianao raha ilaza hoe Andriamanitra mahazo voninahitra raha tena irearea be za mahay be an'izao za mahay be an'izao a fa ny fiainantsika tokony Jesosy foana ny mahazo voninahitra de maro tsy aka gadona hira be deaibe a fa hoe raha mbola manam-potoana ianao a raha mbola manana ataoko hoe zavatra tediavinao ianao angolangolana ny sainao analana ny mety fahasorenany sy ny sisa aza hiran'izao tontolo zao zay hira-pitiavana tsarovanao any ex-anao efa tamin'ny folo taona na tsy fantatro zay hira hatsarovanao an'ity tantara ty a fa hiran'Andriamanitra manova ny fiainanao eo ny eo de plus ianao a passé fotoana miaraka amin'Andriamanitra za miteny anao a fa na ny fiainanao na firindra ny fiainanao ny olana vaovà sy ny sisa za miaina an'izany am'izao a de tena hoe afaka iainan'olombelona rehetrarehetra zany ary manomboka amintsika kristianina ary hitan'ny olona manodidina antsika zany ho tsapan'ny olona zany satria efa Jesosy amin'izay tena velona atao anatintsika ary tena à l'aise izy atao anatintsika satria kolokolotsika koa ny fiarahantsika aminy de hivavaka ao anao am'izao fotoana zao a tena hoe fotoana fohy a eny mety hoe minitra maromaro ihany fa za miteny anao fa raha tapa-kevitra ianao raha manapa-kevitra ianao am'izao fotoana zao a afaka tena miteny anao a fa ny tenin'Andriamanitra tsy mandainga tenin'Andriamanitra marina foana ary Jesosy a Andriamanitra tsy miova ho malsy an'io ary mandrakizay a manova ny fiainanao izy efa nanova fiainan'olona maro izy mety anjaranao zao a tena hoe tapony hevitra par rapport amin'ny toriteny zay efa nenontsika toe zavatra nolazaiko teo sy ny tenin'Andriamanitra indrindrindra zay voaraintsika de hivavaka ao anao de tena hoe malora tena vavakintsika Jesosy eo tena hoe mitondram-bavaka an'izay olona mijery an'ity vidéo ty am'izao fotoana zao a tena hoe kasio izy fanamasinao no tena hoe hikasika azy a tena ampafantatra azy fa tena hoe raha ny sitraponao de nideranao raha ny sitraponao de hieniranao raha ny sitraponao tsosy de hoe anokana fotoana be deaibe ao anatin'ny ray andro isan'andro izahay Jesosy hiarahana aminao a satria zany Jesosy mahafaly anao ary zany ny ahafantaranay Jesosy ny tena sitraponao ary zany koa mbola deklarenay hoe hikatsaka ny fanjakanao izahay Jesosy mialohan'ny zavatra de tena hiasa mahery anao Jesosy amin'ny olona rehetrarehetra zay hijery an'ity vidéo ty ary tena hoe fandresena be indray a ary tetidratsy satana zay tady anakana agejany olona amin'ny hiran'izao am'izao to zao angejany olona amin'ny zavatra zao to zao de roako amin'ny anaran'i Jesosy a fa zay manana Jesosy le mahery a zay manana Jesosy le hiasa amin'ny fiainanao zay mijery an'ity vidéo ty am'izao fotoana zao de tena hoe misaotra Jesosy io tena misaotra amin'anaranao ihany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy Nazareta no vakizany alleluia amen de tena hoe fifaliana ny tranga indray androany amin'ny fiainanao raha nanapa-kevitra ianao androany a de tena hoe zarao koa mety misy olona tena hitanao mihitsy voagejany zany hiran'izao tontolo zao zany ary tena be deaibe mihitsy hira rapy tendratsy sy ny sisa nefa ohatrany tsy mampaninina azy mihitsy manao an'izany a za miteny anao fa raha Jesosy ao anatinao tsy mahazaka an'izany a de tena hoe raiso Jesosy raiso de zarao koa zarao tena hoe raha tapa-kevitra koa anao de zarao de afaka jerenao koa le vidéo efa nipartageko tapany voalohany amin'ity vidéo ty de mety misy koa no avy fa tena hoe fotoanan'Andriamanitra le izy tena hoe Andriamanitra no tehizaran'izany ho anao tsy zany isantra ny tehizaran'izany tsy hanova amin'ny fiainako zany tsy hampaninana zany nefa tena hanova amin'ny fiainanao de tena hoe raisy Jesosy de tena misaotra betsaka ny haino an'ity vidéo ty ary noko fa nanova amin'ny fiainanao ary mbola hanova fiainan'olona maro de tena hoe tahiny Jesosy daholo fiadanana ao antsika rehetrarehetra de amin'ny manaraka indray